Nosafidin'ny sampana mpanazava stily faritra fahatelo eo anivon'ny fahatanan'Antananarivo atsimo kosa ity andro ity nanantanterahana mitabe nentina nanentanana ny fiarahamonina mahakasika ny mahazava-dehibe ny fandriampahalemana fanadihadiana. Ao anatin'ny fandarana ny OMMS na ny vondron'ny raisam-pirenen'ny Scout mandritra ny 10 taona ny anaovana ny mpanazava stily ho mpitondra teny ny fandriampahalemana. Io indrindra no afatra nampitain'ireo tanora 300 mahery nanatanteraka filaram-be avy amin'ny sampana mpanazava stily faritra fahatelo eo anivon'ny faritany Antananarivo atsimo tamin'ity androany ity. Ny ainga teny Antany Melakely ny azo ny kianjambe ny anosa atao andrefana izy ireo tamin'izany. Tips mpanazava faritra fahatelo eo aseho anay amin'ny endrika fifandraisana sy firotsahana amin'ny fiarahamonina izay misy anay, izany hoe misy fanentanana sy afatra izay mampitaina amin'ny mpitondra fandriampahalemana izay. Manana ny fandaharam-panabeazany avy moa zany reto tips mpanazava reto. Sehatra anankiray izay hirotsahana ao anatin'izay fandaharam-panabeazana izay ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana dia hiainana ao anatin'izay tsy fandriampahalemana. Ohatra amin'izany misy ny sahan'asa izay mifanaraka amin'ny sokajy-taona sy mifanaraka amin'ny toerana izay misy ny ankizy-beazana tsirairay avy izay tanterahana amin'ireo ankizy-beazana ireo dia hiezahana mampitaina sy volavolaina ao anatiny amin'ny mampamolavolana toe-tsaina ny skotisma izany hoe mpitondra afatra fandriampahalemana. Ankoatra ny sora-bavety mifono ireo afatra tian'ireo tanora nampitaina teny anivon'ny fiarahamonina dia nisafidy ny hanao fanamiana amin'ny loko fotsy sy mena izy ireo. Ny mena moa dia mariky ny fitiavana ary ny fotsy kosa dia mariky ny fiadanana sy ny filaminana.